dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika manatan'izao fotoana fohy fampahirizantsika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao. Vavaka isika. Jehovahandriamanitra iray, petraka eo am-pelatananao indray ny fotoana fohy izay rahana eto, ngedaheta ny hamantatra ny sitraponao indrindra manoloana ny toe-javatra mitranga aminay tsiraray avy, raha tsy hijery fotsiny ny zavatra miatra amin'ny firenena, firotsahan'ny orana be loatra izay miteraka tondradrano avetsy-averoa. Jehovahandriamanitra iray, asa velo imonomonina manoloana izany izahay, vaoka ireny rehetrarehetra ireny mampitodika anay amin'ny tenanay, mampitodika amin'ny fiangonana misy anay, mampitodika eo amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny firenena, mba handresy lahatra anay tanteraka ka andiny tena amin'ny zavatra tsy mety ataonay, fa ndray fanapahakevitra kosa niverina tanteraka aminao mba hisiany ny valim-bavaka. Dia mianary Jehovah fa meno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Fotoana fohy kely no ahafahantsika mifampihery isan-kerinandro. Tanjona kendrena dia mba hahatonga ny isambatan'olona hiverinao amin'Andriamanitra, mba tena hahatsapana izany hoe valim-bavaka mahagaga rehefa Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny isambatan'olona, eo amin'ny fiainam-pianakaviana, eo amin'ny fiainam-piangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena iray manontolo. Miainao anatin'ny miady sarotra isika, ary raha mbola ety amin'ity zao tontolo izao ity dia tsy mahita fiadanam-po izany, fa dia miratsy izao fiainana izao. Ary raha mbola eto mikatsahana izany fahasambarana izany, tsy mahita an'izany fa mety fifaliana vetivety, fahasambarana vetivety, fiadanana vetivety, fa tsy mitondra vahaolana satria misy antony efa nanota hatramin'izay ity zao tontolo izao ity, vokatry ny fitaka nataon'ny Satana. Dia nomen'Andriamanitra tombon'androm-pahavelomana ny zanak'olombelona mba hahatonga azy hiverina amin'Andriamanitra, satria misy fotoana voatendrin'Andriamanitra moravany ity zao tontolo izao ity. Dia misy le teny fikasana ny antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo izao ity, izay mino azy dia azo ny fiainana mandrakizay, hitsangako velona daholo ny olona rehetra, ary amin'izay vanim-potoana izay misy ny fiadanana maharitra, tsy ahitana fahoriana tahaka ny amin'izao vanim-potoana trehantsika izao. Kanefa ny fanomanana an'izay mandrakizay izay dia amin'izao androm-pahavelomantsika izao, ary tokony ho tsapantsika amin'ny isambatan'olona tsiraray avy, fa miala nen'Andriamanitra. Ary raha mbola mahatsiaro fahavelonaina dia Andriamanitra mbola tsy te handringana, fa te hanomana antsika mba hikatsaka an'ilay fiainana mandrakizay sambatra. Matetika variana amin'ity zao tontolo izao ity fotsiny ny olona dia mitady vahaolana eto amin'izao tontolo izao, vahaolana tsy maharitra, tsy mitondra fiadanana. Matetika koa nefa ny olona mieritreritra fa rehefa mivavaka dia manga foana ny lanitra. Tsy misy an'izany. Jesosy raha nilaza hoe tena ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitana ireo fahoriana, nefa matoky ozy fa za efa naresy zao tontolo izao, tsy maintsy mandalo fahoriana. Ary toe-javatra tahaka an'izany mahavalanana ny olona amin'izao vanim-potoana izao, mahatonga antsika mifampihery mandrakariva, ka na dia miratsy ary zao tontolo izao, be ny fahoriana, tsy fandriam-pahalemana, fisondro ny vidim-piainana, afaka miditra an-tsehatra foana Andriamanitra, hitondra vahaolana ho an'ny olona matoky azy. Ka raha olona fotsiny fa nirehitra tsy hatoky dia afaka miditra an-tsehatra Andriamanitra, mitondra vahaolana ho an'iny olona iny. Kanefa raha mitatra kely indray izay, ohatra hoe fianakaviana iray manontolo indray miverina amin'Andriamanitra, fa nirehitra tsisy hiverina amin'Andriamanitra, ka na dia eo raha izay fahariatsiana sy fahoriana mianjady manerana an'izao tontolo izao izay, dia izao afaka mitondra vahaolana n'Andriamanitra ho ny fianakaviana matahotra azy. Kanefa raha mitatra kely indray izany hoe tena makao amin'ny fiangonana, ka miverina amin'Andriamanitra ilay fiangonana, fa ny fiangonana, n'ankamaroan'ny fiangonana tsy hiverina amin'Andriamanitra, dia izao afaka mitondra vahaolana n'Andriamanitra amin'ilay fiangonana miverina amin'Andriamanitra. Fa
na izany na tsy zany ary tsy de am'ty zao tontolo zao ty nahitana fitsara raha mitatra indray hoe tena le firenena iray manontolo mihitsy no miverina amin'Andriamanitra fa tsy verina zao tontolo zao afaka miditra amintsehatra Andriamanitra eo am'le firenena matahotra amin'Andriamanitra izy mihitsy no mitondra ny vahaolana mba isin'ny fiadanana na de tsy maharitra ary ety am'ty zao tontolo zao ty ary mampiorina ny fanantenan'ny olona atoky ilay fiainana mandrakizay zay tsy maintsy ho avy ary zay ny anton'ny fampaherezana misy io Andriamanitra io ary io Andriamanitra io raha nahary izao tontolo zao de noariana mba tsy handalo fahoriana fa naoriana ho sambatra anam-piadanana ao anatin'ny fandriampahalemana tanteraka fa safidimpon'ny olona misotra amin'ny lalan'ny faratsiana mahatonga ny fahoriana mianjady aminy mianjady amin'ny sambatan'olona mianjady ao anatin'ny fianakaviana mianjady eo anivon'ny fiangonana mianjady eo anivon'ny firenena ray manontolo ary zay ny nandraisantsika teny tamin'ny farany any amin'ny fitomanina toko fahatelo hoe io Andriamanitra io ange tena tsy sitrany mihitsy ny fampahoriana mianjady amin'ny zanak'olombelona fitomanina toko fahatelo ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo mampatsiaro kely an'izay mba iorena antsika mafy fa za manao hoe manary atsika Andriamanitra za manao hoe tsy mijery atsika Andriamanitra fa tanjona ankendren'Andriamanitra tsotra fotsiny isika hiverina aminy de zao ny voasoratra hoe fa tsy hanary mandrakizay ny tompo iny fa na de mampahory azy izy de mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famondrampony fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona tsy sitrany zany ny toe-javatra mitranga amin'ny zanak'olombelona ary nefa tsy hanary mandrakizay izy fa na de mampahory azy Jesosy mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famondrampony hiatra an'izy hiatra amin'ny olona zay tafaverina tanteraka aminy raha mijerytsika ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao misondrotry ny vidim-piainana ny korotana vetseveroa ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ny loza ara-boajanahary marina fa tsy de tena hoe tena misy rivo-doza be manakorina misy aretina be mandringana am'izao vanim-potoana zao raha tsy hijery fotsiny ny toe-javatra nisy tato ato no nirotsakorana tsy mijanona mihitsy zay miteraka fiakaran-drano ka miteraka fahasairana eo anivon'ny olona loza daholo zany fa firy ny olona mba miverina amin'Andriamanitra satria zany rotsakorana be deabe zany de misy fiatraikany eo amin'ny sambatan'olona misy fiatraikany eo amin'ny asa misy fiatraika eo amin'ny fianarana misy fiatraikany mihitsy eo amin'ny firenena tsy zavatra moramora zany fa hitediavam-bahaolana kanefa tsika tsy handeha ilaza andeha hanamelo tena hoe no ninona mahatonga an'izany fa avelan'Andriamanitra hitrango zany mba hampitodika ny sambatan'olona amin'ny tenany andray fanapahan-kevitra mba hiantehitra amin'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra mitondra vahaolana tsy vahaolana taka amin'izay ataon'izao tontolo zao fa vahaolana miavaka fa mamindra fo Andriamanitra miala nenina izy avelany hitrango zany rehetrarehetra zany mba hisaintsaina ny olona rehetra fa mandingitsika de voatapitra indray ny volana febroary afaka ny volana marsa de efa hiomana amin'ny pasika indray tsika ary fantatritsika ny pasika de falafahany io rehefa tena jerevana ny pasika misitona lesona kely satria misy fandraisany eo amin'ny fiainam-pirenena zany rehetrarehetra zany io ny vanim-potoana na tonga saina ny zanak'Israely zay babon'ny firenen-kafa babon'ny Egypta nandritra ny 300 taona nanadinony an Jehova tsy Jehova no namaritra hoe tsy maintsy babo mandritra ny 300 taona na reo zanak'Israely fa nandritra ny 300 taona tsy misy ny eritreritra mba hiverina amin'ny Jehova de nandeha tamin'ny ditry ny fony na ny sitrapony de mitondra faisana lasa ngejainy firenen-kafa tsy nanana ny fahaleovan-tena ny zanak'Israely kanefa noho natony natonga n'izany rehetrarehetra zany fa rehefa tena mihamafy ny fangejana afaka 300 taona zay vao tapa-kevitra nitodika amin'Andriamanitra nangataka famonjena avy amin'Andriamanitra ary zay no natonga ny Jehova namaly ny Exodosy toko fahatelo
Exodosy toko fahatelony andin'ny fahafito ka hatramin'ny andin'ny fahavalo. Aroa Jehovah efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay ny Egipta aho izay rehefa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy ny fantatro ny alahelony dia efa nidina ahy izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'ny tany. Amin'izany tany izany ho any amin'izay tany sosy malalaka dia any amin'izay tany tondra-drono sy tantely any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Hetita ary ny Amorita sy ny Perezita sy ny Evita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro fitaraina ny zanak'Israely ozy dia efa mby aty amiko sady efa hitako kokoa ny fahoriana izay ampahorin'ny Egiptiana azy. 700 taona izay vao tonga saina hiverina amin'i Jehovah. Fa raha ohatra tena hoe vao ngejan'ny Egiptiana fotsiny izy no nitaraina tamin'i Jehovah tsy niandry 700 taona vao niditra an-tsehatra Andriamanitra hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Fa ireo zanak'Israely ireo mihitsy tsy tapa-kevitra hiverina amin'i Jehovah fa nitady vahaolana tamin'ny herin'ny tenany mba hitondra fahafahana ka tsy ho voagejany tany Egipta kanefa vao maika vao ny mafimafy ny fangejana izay vao tapidalaka letaka ny sokina nanany bato 700 taona vao tafaverina amin'i Jehovah nangataka ny famindram-po avy amin'i Jehovah ka io Andriamanitra io na ratsy takon'inona ary ny olona amin'ny vanim-potoana hitaraina any amin'i Jehovah mamaly io Jehovah io dia nanomana ny Pasika izy vanim-potoana anankiray voatendrin'Andriamanitra ampisehoany maizy azy eo anivon'ilay firenena izay nangeja ny zanak'Israely ary ampisehoany maizy azy keo amin'ny zanak'Israely izay nitaraina taminy. Kanefa Andriamanitra miditra io dia manambara ny tenany izy dia izy ihany no tompony fanafahana hamerina amin'ny laoniny ny zanak'Israely mba ho afaka eo ambany vahoan'ilay firenena nangeja azy hanome azy ny fahaleovan-tena ny mahazanak'Israely azy. Maninona moa tsika miresaka ny zanak'Israely? Io ilay taranaka voafidin'Andriamanitra tsy hoe halan'Andriamanitra ny jentilisa fa io no nofidian'Andriamanitra nomeny lalàny ny didy fitsipiny mba hahafantarany an'Andriamanitra tokana ary tsy hoe ny angarana ny zanak'Israely raha ny fidian'Andriamanitra manokana fa ny fidian'Andriamanitra ho vavolombelona hanambara ny jentilisa koa fa tsy izy ny Andriamanitra izay vavahany teo fa ilay Andriamanitra izay nivavahany tena izy, izany hoe hitory ny filazantsara hapitatra ny fitoriana ny filazantsara. Fa saingy ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely dia izao izy tokony hitory an'Andriamanitra any amin'ny firenen-kafa lasa nataony tsinotsinona ilay Andriamanitra izay nifidy azy fa lasa ilay Andriamanitra ny firenen-kafa no nitokiny satria ny Andriamanitra ny firenen-kafa dia afaka manao izay tiana atao hoe lalao, fisotroana, filebana, fanomezana vahana ny nofo. Izay ny Andriamanitra ny firenen-kafa tsy nety tamin'ny zanak'Israely, tsy nety tamin'ilay nofo ilay Andriamanitra izay nivavahany satria manjary mifehy izay tiany atao. Kanefa zavatra tsy fantany ao amin'ilay Andriamanitra tena izy no misy ny famonjena. Fa rehefa nitaraina tamin'i Jehovah niditra an-tsehatra Jehovah hamerina ny fahaleovan-tena hananany Israely mbola ho avy ny vanim-potoana hitondrantsika fanazavana mahakasika amin'ny Pasika satria efa miomana ho amin'izany indray kristianina rehetra. Fa maninona antsika maka ny tantaran'ny zanak'Israely satria firenena mivavaka angeny firenena malagasy, firenena mivavaka. Ary raha miresaka hoe firenena mivavaka samy manana ny andriamaniny. Misy ny kristianina, misy ny mandala ny fivavahan-drazana, misy ny musulmana, misy ny boudista, misy ny karazana fivavahana be dia be. Fa ny azo antoka fotsiny raha izay fivavahana izay dia efa zavatra tsara mivavaka ilay firenena malagasy. Dia ohatra mampatsiaro tamin'ny Jona, any amin'ny bokin'ny Jona no ahitantsika an'izay ny rahan'Andriamanitra mba ho an'ny Ninive. Fa saingy nitsoaka nandositra Jona ary efa nentintsika teto izany fampianaran'izany satria tsy te handeha ho any amin'ny mponiny Ninive satria firenena masika izy io. Kanefa nahatonga loza tao anatin'ilay sambo andeha ho an'ny Tarsisy Jehovah dia samy nitaraina tamin'Andriamanitra le olona tao anatin'ny sambon'ny Tarsisy. Ao zany io sambo mandeha io ahitana ny karazan'olona rehetra, mpanao raharaha ara-baritra, mila ravinahitra, manana ny asa ataony. Kanefa manana ny Andriamanitra izay ny fotorany tsy tokana fa samy nanana ny Andriamaniny izay azo oharina
fa raha io sambo andeha ho an'ny tarsisy io azo raisina koa tahaka ny Madagasikara mihevaeva eny ambonin'ny rano eny fa saingy misy loza mandrakotra de samy mitaraina amin'Andriamanina daholo le olona tao anaty sambo tao tarsisy ary navela tao Jona fa mitanjona kentrena de mba hafantaran'ireo olona reo fa ny Andriamanitra zay atsoina izy ireo tsy mamaly vavaka zany fa ny Andriamanitra Jona ihany. Rehefa tonga ny loza samy miantso ny Andriamanina ary io ny zavatra asehon'Andriamanitra amin'ireo zavatra misy maninona ny miaritra zavatra mafitsika tian'Andriamanitra mba hanandratra vavaka ny olona hivavaka amin'Andriamanitra ary eo ihany mahafantaran'ny olona hoe iza no Andriamanitra mamaly vavaka fa rehefa tafatodika amin'ilay Andriamanitra tokana ny olona rehetra mamaly vavaka eo Andriamanitra eo de torak'izany mahatonga antsika maka ohatra zanak'Israely satria zanak'Israely de zay mivavaka firenena malagasy de olona mivavaka ka raha olona mivavaka de io za tantarany zanak'Israely io ny zavatra mitranga de tena igoka n'izany tombotsoan'ny olona afaka zany fahaleovan-tena ndikany mahaleo-tena zany de zao tena manany maha izy azy tsy fatipatorany firenen-kafa fa teto ny zanak'Israely 300 taona voafatotra fa saingy ny zavatra mitranga rehefa nitaraina tamin'i Jehova niditra tsehatra Jehova ary rehefa niditra tsehatra izy nanomana ny Pasika fanafahana amerina amin'ny laony ny fahaleovan-tena ny zanak'Israely zay ny babony ny firenen-kafa ary eo ny isotonga antsika lesona andalo amin'ny Pasika tsika io vanim-potoana fanafahana fa na de eo ary ny fivavahana zay ankamamin'ny olona rehetra ny Andriamanitra ny kristianina ny ten'Andriamanitra tsy namenatra no ny tenin'izany ary raha misy ny Pasika io ny fotoana mety mba hitondra fanavaozana iverenana amin'Andriamanitra mba hatomombana le tena fahaleovan-tena marina eo amin'izay heverina fatarana matoky an'Andriamanitra kanefa raha ho avy ny Pasika ho afaka tokoa ve ny malagasy andray ny afatra ve ny malagasy hitodika amin'Andriamanitra ve ny malagasy ka hamelan'Andriamanitra tena hiasa mba hamandy fatorana amin'ny firenena zay mangenja ary eo ny tena manahirana amin'izao vanim-potoana zao ao anatin'ny fitoriana ny filazany tsara satria tsy misy afa-tsy zay ihany ny iverena ny fahaleovan-tena satria inona ny afatra lehibe eo amin'ny Pasika tafavoaka ange ny zanak'Israely fa ho jerevantsika amin'ny antsipriandray izy io rehefa niditra an-tsehatra Andriamanitra tao anivon'ny Pasika azo ny fahaleovan-tenany kanefa raha azo ny fahaleovan-tenany tsy misaka an'izany ny fahavalo tsy hanentsika raha mijery ny bokin'ny Exodosy tsika fa vo nentin'Andriamanitra mivoaka zany hoe nanomboka famerenana ny loany ny fahaleovan-tenany zanak'Israely reo le firenena-kafa mangeja reo fa manentsika vatoriny ary nampivarahontsana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany fa ty teny ty averiko amintsika raha tena mpivavaka marina antsika ribe dehibe ny tezavatra mitranga faoriana menjady satria raha vo ny firenen-kafa mitondra fanenjehana de tsy maintsy tsy misy fiadanam-po tsy maintsy ady-panano atrehana ka raha vo ezaka miherin'ny tena tsy tafavoaka ary tamin'izany vanim-potoana zany rehefa tonga tokoa ny Egyptiana nanenjika ny zanak'Israely zay efa tafavoaka ny dika nahazo le fahaleovan-tena mizotra ho any amin'le toerana mahasambatra araka ny fampanantenana nataon'i Jehova nyvarahotsana ny zanak'Israely ary teo anatrehan'izany de ohatrany natahotra hoe aleo ihany miverina any amin'ny tany Egypta fa ho faty aty tsika kanefa ny teny toky nomen'Andriamanitra Exodosy 4:17 ho an'ny olona afaka tao anatin'ny Pasika mizotra nahazo ny fahaleovan-tenany kanefa rehefa mahazo ny fahaleovan-tenany azy mieritreritra fa tsy misy fahavalo anenjika tsy misy firenena tena ho avy ao aoriana angeja misy fa firy natoky ty tenin'Andriamanitra ty Exodosy 4:17 ny andininy fa 3:17 ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova zay ataonao anareo anio fa ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiado anareo fa ianareo kosa ankina
vaolana ao am' Jehova raha misavoritaka de io tsara-pitay mandalo pasika tsika mandalo fahoriana nge ny firenena malagasy azo lazaina hoe manany maizy azy milaza amin'ny firenena mahaleotena fa firenena fatorany firenendehibe kanefa tonga ny pasika fomba ahoana no andresena lahatra ny firenena malagasy fiverenana am' Jehova ihany re olona no azahoana ny fahaleovantena marina fomba ahoana no andraisan'ny fanapahan-kevitra andraisan'ny fiangonana fanapahan-kevitra andraisan'ny mpanao politika fanapahan-kevitra andraisan'ny fitorana fanapahan-kevitra andresy lahatra ny firenena malagasy niverena am' Jehova matokiny tenin'ny Jehova hiady anareo fianareo kosa anginy ohatra ny sarotra zany kanefa ny tenin'ny Jehova ny Egyptianina zitanareo an'io zany hoe ny firenekafa mangejanao sy hitanareo tsony mandrakizay ho tanteraka ve zany Jehova hiady anareo fa nareo kosa anginy io no mahatonga antsika miresaka ao anatin'ny ady mafy zao inona no tokony atao manaova ny marina aza mijery zay zavatra ataon'ny olona fampahirizana nentina tsika teto zany aoka any amin'ny apokalipsy hitako fa 2:20 aza siana tomboka setrony ozy ny teniny am'ty teny faminan'iny ozy Jesosy ny 20 fa mitombotra ny andro zay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany ary zay maloto aoka mbola ialoto ihany izy ary zay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy ary zay masina aoka mbola masina ihany izy zany hoe zay no tokony atao mandra-poviana ny olona no andray fanapahan-kevitra mitoerana misy azy mba hanao ny marina fa matetika nijery ny tsy le manao ny tsy marina foana ny ho an-tsain'ny olona de manjary misakana ny fiadanana tsy ho tonga ao aminy fa ny zavatra kendren'Andriamanitra dia ny atonga ny isam-batan'olona atoky ilay teniny Jehova hiady anareo nareo kosa anginy amin'izay vanim-potoan'izay zay ihany ny fanafahana azon'Andriamanitra ho tanterana ho taranaka voafidy zay tena mivavaka amin'Andriamanitra tsika mba ho zany ny firenena malagasy voninahitra n'Andriamanitra rirany hivavaka sika misaotra anao Jehovahandriamanitra ray ny amin'ny tenina ndray izay tonga mampaheranay mandrakariva mba tsy tonga anay hitady vaolana amin'ny herin'ny tenanay na entehitra amina firenen-kafa fa taka ny zanak'Israely tena taraina famonjena taminao dia niditra an-tsehatra ianao mitondra fanafahana mba ho izany ty firenena malagasy ty misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen novalomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva